Hafatra ho an'ny olona rehetra. Hoy ny apôstôly Paoly, mihavana amin'Andriamanitra ane ianareo. Mivavaha amin'Andriamanitra, miverena aminy. Aoka metra-pihavanana amin'Andriamanitra ianao. Aoka hiavana amin'Andriamanitra ianao. Miverena amin'ny Jesosy izay maty ho anao teo amin'ny hazo fijaliana. Maty noho ny fahotantsika izy. Lazao hoe Jesosy Kristy mino anao aho. Tiako raha mba tonga atao anatiko ianao, anova ny fiainako. Amen. Ny Baiboly dia milaza minoan Jesosy Kristy dia ho vonjeny ianao sy ny ankohonanao. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-bavao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ireo. Anovanao ho lehilahy sy ho vehivavy vaovao ane Andriamanitra. Ho Jesosy, makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izao anome anareo fitsarana. Misy fiadanana avy ao am-ponao, azonao antoka ve fa ho any an-danitra ianao raha miala eto ambonin'ny tany? Andriamanitra afaka hanome anao antoka. Fa zao mibebaka. Lay jiolahy teo anilan'i Jesosy teny hoe tsarovy rehefa tonga eo amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, anio ny aonanao amiko any am-paradisa. Zany hoe misy fitoerana ho anao any am-paradisa. Atolory an'i Jesosy ny fiainanao, tsisy hotely ho verintsika na ray aby. Ao an-trano raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo anamboatra fitoerana ho anareo Ary andeha anamboatra fitoerana ho anareo dia Hoavy indray andray anareo ho any amiko. Ka izay itoerako no itoeranareo koa. Zany hoe Hoavy Jesosy akatsika hitanao manokana ny Andriamanitra. Atolory an'i Jesosy ny fiainanao. Mbola tsy taraiky ianao na ohatrany ahoana fahotana vitanao, fa dia izao mbola velona izao, atolory ny fiainanao an'i Jesosy. Tiany ianao ary tsy tiany ho very. Fatolory an'i Jesosy ny fiainanao, mibebaka. Averena amin'ny fonao rehetra izao vavaka izao. Tompo Andriamanitra misaotra ny amin'izany teninao zany, izay manova sy manangana ny fiainako. Efa ho avy ianao Jesosy eny amin'ny raha any lanitra. Ankehitriny dia mibebaka, miaiky ny mpanota, sasao amin'ny Rànao. Soraty amin'ny Bokin'ny fiainana ny anarako. Ary raha ho avy ianao dia anisan'ny ampiakarina. Amen. Misaotra anao nanaraka ny vidéo. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia manasa anao ilike, i-commenter ary anao partage maximum an'izao vidéo zao satria maro ny olona mira fampaherezana. Dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao isabonné satria isan-kerinandro zay dia mamoaka vidéo tahaka izao. Tahina manokana tompoko. Veloma daholo.